Isika rehetra tompo amisotranao indray izay efa nazay ity fotoana malalaina ity indray ahafahana miaona aminao sy mandre ny teninao. Dia ataovy mazoto mikasaka indrindra izahay ny fanjakanao ka tsy voarevirevy n'ity izao tontolo izao ity. Voninahitry ny arinao ny zava-bizany aminaran'i Jesosy. Amen. Isika lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Amin'izao alahady faharoapolo manaraka ny trinité zao dia mbola ohatroterina ny soratra masina izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 7:10. Matthieu 7:10 andiny fa 4:10 ka hatramin'ny andiny fa 10. Matthieu 7:10 andiny fa 4:10 ka hatramin'ny andiny fa 10. Tozao no favaky ny teny amin'anaran'i Jesosy. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafenina. Ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanoranto anankiray izay nikasaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny ara-tarehana izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka navory ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notariny eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka nifantana ny tsara ataony ao an-karina fa ny ratsy nariny. Tahaka izany no atao amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Ivoaka nanjely ka navaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny mariny dia atsipiny amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy any no misy ny fitomaniana sy ny fikotroana ify. Amen. Raha misy olona anankiray manafina harena, isika amin'ny teny frantsay trésor, ka efa maty izy na efa tsotsony izy, dia any izay mahita azy voalohany ny harena. Zavatra voalaza eto zao dia misy olona nanafina harena tany tany zany dia tsy fantatr'olona hoe misy an'io, fa misy olona sendra misava ohatra, mety hoe miasa an'io tany io izy ohatra, manofa an'io tany io ohatra, na hoe menjery izy dia sendra maheno hoe hitany hoe misy harena be ao. Dia inona ny ataony? Raha zava-nisy tamin'izany dia mividy io tany io izy, tsy ampy nefa ny volany. Inona ny ataony? Amidy izay ananany rehetra azahoany an'io tany io. Le tompon'le tany mety tsy mahalala akory hoe misy harena ao, fa izy izay nahita an'le harena mahalala hoe misy an'io ao dia mividy an'le tany izy. Ka na dia lafo be ary tany io tsy mampanina anazy zany, na dia amidiny ny trano, na dia amidiny ny zavatra ananany, tsy olana aminy izany satria nahoana azo an'le harena izy. Tahaka an'izay koa ilay vatosoa na perle hoantsika amin'ny teny frantsay, misy miteny koa hoe voangy. Aleon'le olona nahita an'io voangy io, eny am-pivarotra izy mahita anazy, aleony amidy ny fananany rehetrarehetra azahoana an'io voangy io. Satria nahoana? Rehefa mahazo an'io voangy io izy dia afaka mivarotra izany indray anirina any, mivarotra izany lafo dia lafo, dia afaka miverina reny harena amidiny ireny. Dia tsy mampanina azy ny mivarotra ny fananany, tsy mampanina azy ny mafoy izay ananana mba azahoana zavatra tsara kokoa. Oharina amin'ny fanjakan'ny lanitra risiko lady malala le harena miafina eto sy ilay vatosoa. Tokony koa isika mafoy mba hafana mahazo ny fanjakan'ny lanitra. Be dia be ny zavatra manengelina antsika eto amin'ity zao tontolo izao ity, tsy mampitodika antsika ho any fanjakan'ny lanitra. Raha ny tena marina moa dia efa antsika amin'ny fanjakan'ny lanitra, efa antsika teo amin'ny batisa noho ny fahafatesan'i Jesosy. Saingy izao mbola misy zavatra ataony devoly mba hahatonga antsika herikerika. Dia anjara antsika mieritreritra inona mahatonga antsika tsy vavaka ohatra indray, inona mahavojokotoka antsika ka amin'ny andrisiko lady ohatra indray. Mety hoe milalao ohatra ka tsy le lalao no ratsy, fa le isika variana amin'le lalao ohatra, na isika variana matoro maraina ohatra. Ny fanjakan'ny lanitra hozy izy ato koa dia tahaka ny arato tarihana, dia avana ny trondro tsara sy ny trondro ratsy. Zay ny zavatra azo antsika koa raha ohatra hoe mbola variana eto amin'ity zao tontolo zao ity isika. Ka rehefa tonga ny fotoana farany, fitsarana farany, ka ohatra ho antsika izay tsy niezaka azahoana an'le fanjakan'ny lanitra, tsika moa zany tsy hoe mila niezaka firy azahoana azy, fa antsika hoy ihany ny fanjakan'ny lanitra ka teo, fa antsika izay tsy miezaka mba tsy ho varimbariana, ho antsika izay tsy miezaka mba tsy ho voalingelin-devoly, ho antsika izay tsy miezaka mba tsy hampiorina mafy ny finoantsika noho ny etraketraka ny devoly, dia ao anatin'le voavaka isika le trondro ny ao ariana amin'izay faran'izay. Mizaraka izany risiko lady malala mba tsy ho voalingelina ity zao tontolo zao ity, fa hanao izay fomba rehetra hiazomana ny fanjakan'ny lanitra.
soavany Jesosy sy ity tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana sy fimbona amin'ny fanamasana ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Mivavaka isika dia misaotra nahatrany izay ry Jesosy no ity teny nomenao anay ity. Ataovy mafo ny zavatra rehetra izahay ka tsy foengeliny ity zao tontolo ity, fa anomeanao ny zavatra rehetra ilaina, fa anomeanao hanolotra ho anao ny tenanay ary afo ny zavatra rehetra mba hahafanay mahazo mihazona ny fahasalamana. Voninahitry nareo zavako izany. Amen. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment, ce nouveau moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole. Aide-nous à toujours avoir comme objectif de conserver le royaume de Dieu qu'on a eu dans le baptême et que nous ne soyons pas déconcentrés par ce monde qui nous empêche de conserver le royaume de Dieu. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce 20e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 44 au verset 50. Matthieu chapitre 13, verset 44 au verset 50. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor et le cache de nouveau. Et il est si joyeux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et vient acheter ce champ. Le royaume de Dieu ressemble aussi à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il en trouve une de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et en achète cette perle. Le royaume des cieux ressemble à un filet quand on l'a jeté dans le lac et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent à bord de l'eau, puis s'asseyent pour tirer les poissons. Ils mettent les bons dans les paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en serait-il à la fin du monde. Les gens viendront séparer les méchants avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là qu'ils pleureront et grinceront des dents. Amen. Vous connaissez très bien plusieurs contes où il y a des trésors. Ali Baba, Aladdin, etc. Les trésors sont des choses dont les propriétaires n'existent plus. Ils sont peut-être morts ou quelque chose comme ça. Et le nouveau propriétaire est celui qui découvrira le trésor en premier. Alors dans le cas ici, c'était très fréquent en Palestine, quelqu'un qui cachait un trésor dans la terre, et si par exemple quelqu'un travaillait cette terre ou tombait par un accident et voyait ce trésor-là, il devait avoir cette terre-là pour avoir le trésor, sinon il volerait. Parce que, à force de déterrer, les personnes voleront, le propriétaire pourra dire « Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu voles !» Mais ce qu'il doit faire, c'est acheter cette terre-là. Il ne dit rien au propriétaire, hein, mais il essaye d'acheter cette terre-là. Or, une terre, c'est pas donné, c'est pas gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ce qu'il a, tout ce qu'il a, presque tout ce qu'il a, et il va acheter cette terre-là. Le propriétaire, il ne sait pas qu'il a un trésor, hein. Ça peut être de son ancêtre, il ne le sait pas, mais lorsque la personne qui a découvert le trésor aura acheté cette terre-là, il aura maintenant le plein droit sur ce trésor-là, il ne volera plus ce trésor. Il préfère vendre tout ce qu'il a là, puisqu'il aura ensuite après le trésor qui vaut beaucoup plus que ce qu'il a déjà vendu. De même pour la perle, qui est très précieuse. Celui qui découvre la perle de grande valeur préfère vendre tout ce qu'il a pour acheter cette perle. Car lorsqu'il aura acheté cette perle, il pourra la revendre plus cher encore. Et il pourra encore avoir tout ce qu'il a sacrifié pour cela. Nous devons avoir également cette mentalité pour le royaume de Dieu. Il est vrai que nous avons déjà le royaume de Dieu depuis le baptême parce que Jésus est mort pour nous. Mais le démon fait tout pour nous déconcentrer pour que nous ne conservons pas ce royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, lorsque l'iPhone 15 est sorti, il y a même des personnes qui ont dormi près du commerçant parce qu'ils veulent à tout prix l'avoir. Et nous, quelquefois, on fait la même chose. On ne mange pas pour acheter quelque chose de bien. On ne regarde pas la télé. On sacrifie beaucoup de choses. On fait pour regarder notre feuilleton préféré ou notre dessin animé préféré à la télé, par exemple. Et on doit faire de même pour le royaume des cieux.
On doit tout faire pour ne pas être déconcentré. Il faut laisser ce qui nous déconcentre pour ne pas avoir le royaume de Dieu qu'on possède déjà, je dis. Quand viendra la fin du temps, plus exactement le dernier jugement, ce sera comme si Jésus prendra comme des poissons, la troisième parabole, un filet qui prendra des poissons et on mettra de côté les mauvais poissons et on prendra seulement les bons poissons. Si on ne fait pas tout pour conserver le royaume de Dieu qu'on a déjà, eh bien, on sera comme les mauvais poissons qu'on jettera. Essayons d'être toujours concentrés. Ne nous laissons pas déranger par le démon. Qu'est-ce qui nous dérange dans cette vie? Qu'est-ce qui nous dérange, par exemple, à ne pas prier quelquefois? Qu'est-ce qui nous dérange à ne pas aller à l'école du dimanche? Il faut tout faire pour ne pas être dérangé et appeler le Saint-Esprit pour qu'il nous donne la force à lutter. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à ne pas être déconcentrés par ce monde. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Azuvilwata zala Liwutupu inaro Manubukani yani Seyo vasari Lucifera Utavandeti karo Yuzatano fonga Timisanera no Antara mefanyeva Nimisa Rafa swabanga wano Manulu lalanga Wana mati uveri Ara uminga roze susi Patovu fadingi devuli Senye terowe nuwafata Aturu na yandiwo Seso siminga zalaye Yuminga rone tena Vaisa roti sayangareno Kosendra ulangano tia Azamanga dekanawo Vaisa reka fonga Maita lalanga yitundana Nifena no watia Antena manganu fanga Bivili lalanga manupuni satana Tatiti utara fa Jesusi Itonda ni butati kaja Ufanga votangano Tuveria minya fube Malaye Luizi Maita Antena manganu fanga Livili lalanga manupuni satana Tatiti utara pa Jesusi Itonda ni butati kajabe Ufanga votangano tibuve Amina fubero Seso siminga zalaye Yuminga rone tena Vaisa roti sayangareno Kosendra ulangano tia Azamanga dekanawo Vaisa reka fonga Maita lalanga yitundana
fiainanao atia. Faizaro tisayangarano kosendra ulangano tia azamangane kanawo faizare kafonga maita lalanga itundrana difiainano atia Faizaro tisayangarano kosendra ulangano tia azamangane kanawo faizare kafonga maita lalanga itundrana difiainano atia maita lalanga itundrana difiainano atia maita lalanga itundrana difiainano atia maita lalanga itundrana difiainano atia.
Lah, sistema sama-sama. Kawan aja. Video dulu. Lihat tuh video itu. Film mas pas sekondo. Jadi kalian lagi ini. Cara-cara ini mas, matu-matu. Nanti mas pas sekondo dia mas sekondo. Phone ini mas dulu, nanti mas pas sekondo. Kalau maka flash dia lah, berarti mas pas sekondo dia normal lah dia orang. Tiene al lamici. Ah? Al lamici. Ce l'hanno suonato. Ah, vedi. Te la potrei vedere? Ah?
tena mafisi mafaishaveni adacheina tuwatimba misi metizayata savapona vukua kamanjera kanilua semanja unani anjupyaidana beidosava manzua mizao fyainanaiza marulochakate mafisetwana fitalina faulina sisifilamina saina evite bifana inalaviza fatarugane fafambulala efanyatwana Isaya fakana zaba zaizurana manatunazi ambara uwani yemuyaya aduyazi sireuza vamampanayana vizitimana zayachela vizilerinu Paulana wana Fasarugane fafambulala efanyatwana Isaya fakana zaba zaizurana manatunazi ambara uwani yemuyaya aduruyazi sireuza vamampanayana vizitimana zayachela vizilerinu paulana wana izinu wanume via adanana uwana Marubeni ulana misewa lini fyainana Teriye vichati itizayata Ulana sarubana Semanjera kanisana Tuzamarutia ikatarayna Etulasa saina ngamya nawe fanaonare nuavelani iseu amina zanirecharechizani zaritoma pitumani mahaki visimanja chanifuna maeleza faile nimetu fisejanyana fumba yetini taizana lifinuana azamierika anyamini yafina yanuwazuwatuka fama hata
sasatra sika tily asa fatratra RTS tsara kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebe a. Raisitsika amin'ny marindrefy 1.7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra ary.